Faly miarabantsika tsirairay avy-indray zao talata 12 volana aogositra izao tonga amin'ny fandraisana ny mofinaina indray sika ka dia manasa anao hivavaka. Andriamanitra tsara indrazin-danitra mbola velom-pisaorana anao izay fa mbola afaka miantso anao ankehitriny ary koa mandray ny zava-tsoa rehetra avy aminao. Mialany elokay mamindrafo aminay Tompo amin'ny tsy famindrianay, mangataka aminao izay mba ho tarity ny fanahinao masina hatrany izahay ary koa mba homenao ny hery rehetra avy aminao ka ny malemy anie ahazo hery, ny kivy ahery ihany koa ary ny tsy salama ahazo fahasalamana. Tonoina sy angatahana aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe tompon'ny lalàn'ny fahasalamana. Nalaina amin'ny Jeremia 2:30-7 manao hoe: indrisy Jehovah Tompo, indro, ianao no nanao ny lanitra sy ny tany tamin'ny herinao lehibe sy ny sandronao na injitra ary tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao. Amen. Ny fahasalamana dia fitahiana izay vitsy ny mahatsapa ny tombam-bidiny nefa miankina be dia be amin'izy io ny fahombiazan'ny herintsika na ara-tsaina izany na ara-nofo. Ninona mampihena ny hery ara-batana dia mampalemy ny saina ka mampitambototra ihany koa ny fahaizana manavaka ny marina sy ny diso. Mihena ny herin'ny sitrapontsika anao izay fantatsika fa marina ihany koa. Ny fampiasana tsy araka ny tokony ho izy ny herintsika ara-batana dia mahafohy ny fotoana izay azahoantsika mampiasa ny fiainantsika voninatr'Andriamanitra ary mahatonga antsika koa tsy ho afaka anatanteraka ny asa nomen'Andriamanitra ataontsika. Ny famelantsika ny tenantsika morona fahazaran-dratsy eo amin'ny fiaretan-toro izany, eo amin'ny fampananara-po ny atendan-kanina izay hanimba ny fahasalamana dia fanoherana ataontsika ho amin'ny fahosana. Ireo izay mahafohy ny androny toy izany ka mahatonga ny tenany lasa tsy afaka hanao ny asa fanompoana amin'ny fanivana ny dikan'ny lalàny zavaboary dia tena meloka noho ny fandrombany an'Andriamanitra. Ary mandromba ny namany koa izy satria no afohezina ny fotoana izay nazahoany tonga fitahiana ho an'ny hafa dia ny antony nampisy azy teto amin'ity izao tontolo izao ity ary manjary tsy afaka nanao na dia izay neto tanterana tamin'ny fotoana fohy koa azy izy. Tanan'ny Tompo ho meloka isika rehefa manakana ny soa an'izao tontolo izao noho ny fahazarana ratsy izay alaintsika, noho ny fahazarana izay manimba ananantsika. Fandikana ny lalàna ara-pitondran-tena ny fandikana ny lalàna ara-batana satria marina tokoa fa Andriamanitra no namorona azy roa. Ny lalàn'Andriamanitra dia voasoratry ny ratsan-tanany eo amin'ny retsim-pandray rehetra, eo amin'ny hozatra rehetra mihitsy, eo amin'ny fahaiza-manao ny zavatra rehetra dia izay efa napetraka eo amin'ny olona izany ary ny fampiasana tsy araka ny tokony ho izy nitaova anankiray izany na iza amin'ny tenantsika izany dia fandikana io lalàna io. Noho izany amin'ity marain'ity dia ampitodika amin'ny fisainantsika amin'ny hoe tokony hanana fahalalana tsara momba ny firafitra ny tenan'ny olombelona ny olona rehetra mba azahoany mitandrina ny tenany ho eo amin'ny toe-batana ilaina hanaovana ny asan'ny Tompo. Izany hoe rehefa mieritreritra isika indraindray mety tiany fifalian'ny saintsika ihany fihinanana zavatra anankiray na fifohana zavatra anankiray na ny fanaovana areram-batana amin'ny zavatra anankiray kanefa aoka hanana fotom-pisaina mihoatra lavitra noho izany tsika men'Andriamanitra fahasalamantsika manotanjona anankiray dia ny fanaovantsika tsirambina an'izany dia tsy ahafahantsika mandatanteraka n'ilay tanjona. Ny riko amintsika tsirairay avy dia itony fahalalahana ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika ka hijery ny fahasalamantsika ary hitahiry ho izany ho zava-tsoa lehibe avy amin'ny Tompo mba ahafahantsika mizara ny fahasoavany amin'ny hafa. Amen. Rainay tsara indrindra-danitra mbola misaotra anao Tompo manome anay an'izany fahamarinana izany anio
ifonana eo anatrehanao ny tsy fahamendrehanay fa nanaranay manaram-po na amin'ny sakafo na amin'ny zavatra tsy salama tsy mahasalama na amin'ny tsy firarahinay na ny toe-batanay aza. Mangataka aminao nefa zay Tompo mba ampianatra anay ihany koa ary koa hanovo hery anay ka mba anaraka ny toromarika avy aminao zahay ary koa ho tia hikarakara ny toe-batanay tsy noho ny amin'ny tenanay na noho ny rehareha zay anananay na ny fitadiavanay voninahitra fa noho ny fitsinjovanay fa ianao no manome ny fahasalamany nanome ny ainay ary koa manana ny mission zay apetrakao eo aminay ianao mba ho fitahiana ho an'ny hafa sy hitondrana ny fahamarinana ho an'ny hafa ihany koa. Dia izany no avakay ka hatonoana sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.